mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarahaba anao indray tratra fotoana izao, miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny mana isanandro, ary indrindra mirary sofeno anao ny hanim-panahy izay ho antsika isanandro anie, hitondra hero antsika mandrakariva azahoantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindra tsy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika ihany fa eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny fiainam-pirenena koa aza. Ny irina indrindra dia handray fampianarana hatrany avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, satria hitatsika raha nanomboka izao bokin'ny Josoa zao sika, hatria bokin'ny Josoa no raha atsika izao dia tena zava-miafina mba ahatonga atsika hahay mandresy sy mahatanteraka amin'ny programany manin'Andriamanitra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Anio ary dia andinika indray ny tenin'Andriamanitra isika, bokin'ny Josoa ny fadinintsika izao. Ny fahalohan'izany dia mbola iara-mivavaka aloha sika. Andriamanitra rainy azany an-danitro, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no isaronay ianao sy ankalazana ianao, idiranay ny voninahitrao noho ny famindramponao. Azaonay indray miaraka mianatra ny teninao, miaraka mandinika ny teninao, misaotra anao no ny fanananay zany teninao zany amin'ny teny malagasy. Misaotra indrindra Tompo, ary mangataka aminao zahay anio. Raha andinika ny teninao zay dia hanovo aim-panahy vaovao indray, fahazavan-tsaina vaovao indray, indrindra mba hahatonga ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao, ny fiainam-pianakavianay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny firenenay. Fa ny rinay zany Andriamanitro mba ho voninahitra ianaranao, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Josoa 3 no tenin'ny Tompo vakitsika anio, 1 ka hatramin'ny 7. Hitantsika tamin'ny lasa ny tokony men'Andriamanitra an Josoa raha handeha isolo-toerana ny misesy izy, hitantsika amin'ny 1 zany. Amin'ny 2 dia nandefa mpisavitany izy, ary reny mpisavitany ireny dia fantatsika fa tafaverina somatsara ihany tany amin'ny Josoa. Tonga ny fotoana zay iampitana an Jordan. Aoko fantatsika aloha fa any andafy atsinanan'ny Jordan no misy ny vahoakan'ny Israely amin'izao fotoana izao, ary araky ny fahitatsika dia misy amin'izy ireo efa enina anjara toerany, ohatra ny Robenita, taranaky Robeny zany, ny Gadita, ny taranaky Gada zany, ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase de fa nanana ny anjara taniny any ampititsinanan'ny Jordan. Fa ny vahoaka sisa rehetra kosa de hiditra any andafy andrefan'ny Jordan, ary io andafy andrefan'ny Jordan io no atao hoe tany Kanana na Palestina amin'izao andro iainantsika izao. Vakitsikary ho hitatsika anio ny fomba ny tany zanak'Israely an'i Jordan sy nanangana ny tsangambato tamin'izany Jordan zany sy tao Gilgala. Vakitsika izany tantara zany amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ny fomaraina koa Josoa, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordan. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra, ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana de nandeha namaky ny toby ny mpifehy, ka nandidy ny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah Andriamanitrareo, ary ny levita mpisorona mitondra azy, de miala amin'izay toeranareo ka manara azy. Kanefa asio elanelany tokony 2 akio aminareo sizy, fa aza manakaiky azy, mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo, fa tsy mbola naleanareo akory izao lalana izao. Ary Josoa tamin'ny olona, mana-masina ny tenanareo, fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ary ny teny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe, ento ny fiaran'ny fanekena,
ka mita eo an'lohan'ny olona, de nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo an'lohan'ny olona. Ary o Jehovah tamin'i Josoa, anio no anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra, ahafantarany fa tahaka ny nombako amin'ny sesy ny hombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona zay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka atao hoe, rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordanina ianareo, de mijanona eo Jordanina ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, mankanesa ty ka miaino ny tenin'ny Jehovah Andriamanitrareo. De ho Josoa, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velony, ka horoahiny eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Vita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo ho eo Jordanina. Koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny fireneny Israely ho anareo, de ray avy isa-pirenena, ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordanina ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah tompon'ny tany rehetra, de ho tapaka ny rano Jordanina, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny lainy hitany Jordanina ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekeny eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordanina zay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona zay nitondra ny fiara tamin'ny sisin'ny rano ny tongony, fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordanina mandritra ny fararano, dia mijanona ny rano zay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra teria lavitra ery, de teria amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano zay nidina ho any ranomasin'ny tany ay, de ny ranomasin'ny tsira, ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Ary ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra any Jordanina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zava-mahagaga no hitatsika zay nivakina teo riavana. Zava-mahagaga, nahoana ny mahazava-mahagaga azy? Miverina indray zava-nisy tany amin'ny tanany ranomasina mena efa ho 40 taona lasa izao. Tsarovo manko riavana fa ny elanelany ny tanany ranomasina mena ka mandra-pahatonga am'izao fotoana iresantsika ny tanany Jordanina izao dia 40 taona eo eo, satria nivezivezy 40 taona tany enefitra ny zanak'Israely. Noho ny tsy finoany hitatsika any amin'ny Deuteronomia any fa Andriamanitra mihitsy no nilaza hoe satria tsy niaino ahy reo olona reo rehefa nalefa mpisafitany, tsy niaino ahy reo dia tsy isy ho tafiditrany reo afa-tsy Josoa sy Kaleba ihany. Ary 40 taona no nivezivezy tao anefitra taony zanak'Israely. Tonga nefa ny fotoana nantaterahan'Andriamanitra ny teny fikasany dia nentiny hiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Fahamarinana vitsivitsy dinitsika eto dia ny vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izao ny baikin'Andriamanitra nomena nampitondraina ho any zanak'Israely. Hoy izy hoe, rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah Andriamanitra reo,
ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manara azy, kanefa asio elanelany tokony ho arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo, satria tsy mbola naleanareo akory izao lalana izao. Ny fidirana any amin'ny tany Kanana, ary tany tsy mbola nalean'ireo zanak'Israely ireo, dia ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah no mielo lalana azy. Zany moa dia efa hitantsika tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely raha niala avy tany amin'ny tany Egypta izy, ny andry afo sy ny andry raona no nitarika azy aloha. Fa rehefa tonga kosa ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah, satria raha vao niala tany amin'ny tany Egypta izy dia mbola tsy nananany ny fiara, fa mbola ny andry afo sy andry raona nitarika azy. Fa rehefa vita kosa ny fiaran'ny fanekena, fa zany fiaran'ny fanekena zany moa dia misy ny didy folo nilay nomena any misesy tao an-tendrombohitra. Ao amin'izany fiaran'ny fanekena zany ny misy ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ka Andriamanitra manatanteraka ny fanekena zay fanaovany, ary izany fiaran'ny fanekena zany zay ny levita sy ny mpisorona no milanja azy dia elo lalana ny zanak'Israely. Ka izay alean'ny fiaran'ny fanekena ihany no alean'ny zanak'Israely. Tandindron Jesosy Kristy Tompo manko i fiaran'ny fanekena io, fa Jesosy Tompo no ilay vaty fisaka velona. Misy ny faneken'Andriamanitra fa ao amin'ny Kristy ny fanekena rehetra nataon'Andriamanitra de eny avokoa, ary ho isika hoe nosiniaviny tamin'ny ranony zanak'Andriamanitra izany fanekena izany. Ka ny fiaran'ny fanekena eto de tandindron Jesosy Kristy Tompo zay asain'Andriamanitra mitara-dalana antsika. Izy raha teo natao hoe mpiandry tsara, ary ny mpiandry tsara dia manolotry ny ainy hamonjy ny sakaisany, kanefa koa mitara-dalana ny ondreo aloha izy. Ary zao ny zavatra ambarany soratra masina eto hoe ny lalanao diavanareo ne ka mbola tsy naleanareo mihitsy, lalana tsy mbola naleanareo, ary noho izany aoka izy mihitsy no elo lalana anareo. Ny problema de ty, mbola tsy fantatsika ny lalana izorantsika, ny ampitso, ny rafaka pitso, ny hoavy, ny vony amin'ny farany taona, lalana tsy mbola fantatsika ne zany. Kanefa izao ny mampalahelo, be de be ny olona ny mandehandeha foana, tsy fantany akory ny lalaka zorany, kanefa de mandehandeha foana izy. Ary matetika misy lalana taon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana no iafarany. Ianao, zao nolazainy Jesosy Tompo hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Raha no any fiainana mandrak'izay ny tianao andehanana, lalana tsy mbola naleanao zany, fa Jesosy Tompo ihany ny lalana, ary izy ihany ny tokony hitara-dalana anao. Ny olona mandeha amin'izany lalana zany anefa, lalana tarian'ny fiara ny fanekena, de izao ny voalazan'ny 15, mana masina ny tenanareo. Aoka hitandrina ny tenanareo ianao, anamasina ny tenanareo, fa ny fiaran'ny fanekena no mita eo alohanareo. Zao ny lazaina tamin'ny mpisorona, ny teny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe ento ny fiaran'ny fanekena, mita eo anoloan'ny olona, de nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Jesosy Tompo te vonina nandeha eo alohanao, ary zany nahatonga laza hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao Jesosy, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa anana fahazavana aina. Ry havana, ny fantainina mipetraka ary izao, amin'iny lalaka zoranao iny, amin'iny lalana aleanao iny, nde hiasa ianao, nandehanao an'izao, ndehanao an'izao ianao, amin'ny zavatra ataonao amin'ny fiainanao, mandeha ny fiainanao na tianao na tsy tianao zany, na mipetraka ao an-trano azy ianao, ny fiainanao mandeha ihany, na mipetraka ao ambony birao azy ianao, ny fiainanao mandeha ihany, satria ny minitra tsy azonao tazomina, ary ny fiainanao de manaraka ny segondra sy minitra iny. Fa izao fotsiny, amandritra n'izany segondra sy minitra mandeha tsy azonao tazomina zany, de mandeha miaraka amin'izany ihany koa ny fiainanao. Kanefa zany fiainanao mandeha miaraka amin'izany, moa ve manaraka ny Jesosy satsia, manaraka ny tenin'ny Jesosy satsia, manaraka ny tenin'Andriamanitra satsia. Fa raha manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao, zao ny tokony menan'ny Josoa eto, tahaka ny nombako amin'ny sesy nombako anao koa. Izany hoe tahaka ny efa nombako
nahitanao ny zava-mahagaga nataoko tamin'ilay mpanompoky ny elo lalana anao teo no ombako anao koa. Maro be ireo olona zay efa hitany masonao angambany efa fantatrao eo amin'ny tantara, olona niaraka tamin'Andriamanitra, olona nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha kristianina ianao de fantatrao reny mpanompon'Andriamanitra maro be reny, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ry Mosesy, ry Josoa. Aty aorina aza aty amin'ny tantarany firenentsika koa de manana olona ihany koa ianao zay nomban'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra, naneon'Andriamanitra ny voninahiny, narovany. Eny, kanefa na de nataony martio aza de nataony nahajoratra amin'ny farany. Fantatrao reny olona rehetra reny. Fanarahana ny tenin'Andriamanitra no zava-miafina teo amin'ny fiainany. Ary tahaka ny nombako ny Mosesy zay nianaraka ny teniko Jehovah tamin'ny Josoa, no ombako anao koa. Ary ho hitan'ny olona zany, ho fantatry ny olona zany, ianao koa raha tianao nianaraka ny tenin'Andriamanitra, de tahaka ny nomban'Andriamanitra reny mpanompon'Andriamanitra maro fantatra ireny, no homban'Andriamanitra anao koa, fa tsy mandainga akory ny tompo. Saingy zao samy manana ny programam-piainany ho an'ny olony tsirairay ny tompo, ka mety hoe tsy ho lasa tahaka ny Mosesy ianao na ho lasa tahaka ny Josoa ianao, mety andalo fiainany martio azy ianao, kanefa izany akory tsy milaza fa tsy momba anao ny tompo. Tsarovy fa ny tanjon'ny fiainan'ny kristianina de ny andovan'ny fiainana mandrakizay, na raha ampitso io, na raha afaka pitso io, na raha afaka 3 taona io, na raha afaka 50 taona io, ny tanjona zay tian'ny tompo ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra navotany avy tany amin'ny tany Egypta de ny tany Kanana. Ny tanjona zay tiany Jesoa tompo na navotany anao tamin'ny fitondrantena dala, tamin'ny nanolonany ainy ho faty isolovolanao teo ambony hazo fijaliana, de ny hanananao fiainana mandrakizay. Toeram-piadanana eo anelan'Andriamanitra. Zao nefa no zavatra misy ny hitatsika zany tany omen'Andriamanitra ny zanak'Israely izany amin'ny 10 dia misy misakana, tsy azahoanao mandova izany. Inona avy reo? Zao ny voalaza ato hoe Jehovah no androkandreo loanao, izy avy reo: Kananita, ny Etita, ny Hivita, ny Perizita, Girgasita, ny Amorita, ny Jebosita. Ireo dia misakana anao tsy hiditra ao amin'izany tany Kanana izany. Maro be ny fahavalo misakana anao, tsy azahoanao mandova ny fiainana mandrakizay na de fa nalana avy tany amin'ny tany Egypta azy ianao. Mbola misy fahavalo tsy maintsy resena, satria ny démonie fahavalonareo de mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Zao nefa ny mahafaly ry havana, Jehovah no androka ny fahavalo. Rehefa miainy ny teniny ianao, de Jehovah no mandroka ny fahavalo. Titsika ny manamarika fa ireo ponina tao reo, Kananita, ny Etita, ny Hivita, Jebosita, hoy isika hoe raha mijery zany tsika hoe arehoana ary Andriamanitra ny miangatra ko reo olona reo nefa miponina teoko, nahoana no asainy vonoina reo, asainy ravana reo, asainy potehina reo mba homena ny zanak'Israely. Iza moa iza no hifandahatra amin'Andriamanitra amin'izany. Zao ny voalaza eto hoe tompon'ny tany rehetra Jehovah, 2:12, indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo. Andriamanitra ny tompon'ny tany, ko rehefa tiano menany Israely ve ny tany Hivita, Jebosita, Girgasita, Amorita, ataoko hoana moa ny ady hevitra amin'Andriamanitra? Misy olona ihany te ady hevitra amin'Andriamanitra, fa izaho tompoko tsy sahy miady hevitra aho rehefa hoy ny tompo eo omeko anareo ny tany. Nampanantenainy any Abrahama io ao an'ny taranakao ity, ary an'Andriamanitra zany ty nomena azy zany. Programan'Andriamanitra zany, tsy hafa miady hevitra ny am'izany. Ary te hanome antsika zany fiainana mandrakizay zany izy. Ary noho izany de tsy tokony hisalasala intsony ianao, tsy tokony hisalasala intsony aho, fa efa vonina ny nanome zany Andriamanitra ka nanolotra ny zanany izy ho avy isolony maro. Nomena azy ny fiainana mandrakizay zany. Fa izangy zao ny tsy maintsy ataoko de ny miady hahazoko zany fiainana mandrakizay zany, satria sakananao tsy andovan'ny tany Kanana. Ary ny mpisakana ahy Kananita maro, Etita maro, Hivita maro,
perizita maro, amorita maro, girgasita maro, jebosita maro, zany hoe fahavalo samy hafa misakana anao tsy hoany, misakana anao ny vola, misakana anao ny voninahitra, misakana anao ny filan'ny nofo, misakana anao ny asan'ny devoly, misakana anao ny fanimpotsampy. Izany rehetra zany no fahavalo misakana anao tsy azahoanao mandova marina ny tany Kanana. Adidinao ny mandresy ireo. Ny andresy anazy anefa ny fanarahana lay fiaran'ny fanekena ihany. Raha ianao fotsiny ihany hoe anao an'izao ahy, anao an'izao ahy, tsy tompoko, tsy afaka handova ianao. Ary zany ny olana, zany ny olana. Ny nahatonga andreo zanak'Israely reo nivezivezy tany anefitra nitiny 7 taonany e. De satria tsy niainy tenin'i Jehovah izy, any amin'ny Deutéronome 2 tatsika izany, miakara ho Jehovah, tsy nety nandeha reo. Ary rehefa tsy handeha nareo ho Jehovah, tsy akatony teniko ianareo ho Jehovah, de zao no izy ndahoary fa de nivezivezy mandra-pahalanindreo olona zay tsy nino reo. Reo piady tsy nety niakatra ireo, de nivezivezy 7 taona tany anefitra tany ny zanak'Israely. Zany hoe reo olona nanao raha militaire 20 taona ny miakatra tsy nety niakatra reo, 7 taona nivezivezy tany anefitra, ringana tany izy rehetra. Zay Andriamanitra vao nilaza tamin'i Josoa hoe miakara am'izay. Tsarovy ry havana, fa ny elanelan'ny boky ny elana avy tany Egypta mandra-pahatonga amin'ny bokin'ny Josoa dia 7 taona. Ny antony dia satria tsy nino ny zanak'Israely. Fa reo nino kosa dia nanaiky ny tenin'Andriamanitra, ary de hitatsika manomboka amin'ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no ahitantsika hoe rehefa nanaiky ny tenin'ny Josoa ny olona dia nitondra ny fiaran'ny fanekena ny mpisorona, raha vao nanitsaka, raha vao naroboky ny mpisorona 5:10 zay nitondra ny fiara tamin'ny sisin'ny rano ny tongony, tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordanina mandritra ny fararano, dia nijanona ny rano zay nidina avy any ambony ka tonga tony ny atotan-javatra tery lavitra ery. Mbala fisarintsaina ngery havana, Jordanina zany, Jordanina tondrake asa misy 5 kilometra, angamba farafahakeliny misy any amin'ny 500 metatra ny vavarano raha ohatra ka tondraka Jordanina, farafahakeliny 500 metatra. Izao anefa io rano io zany rano tondraka izy amin'ny fararano, satria fararano amin'izao fotoana zao no nandeha teo ny zanak'Israely. Raha tondraka ny rano, ny rano midina ane zany, de ahoana tsy nihoatra ve fa de niavoza be teo. Alaovy saretsaina nge andeha nge ho toanatsika, tsy avela andeha mihitsy ikopa mandritry ny 4 andro. Ohatrinona ny volaolanina am'izany? Vo hisy zany raha hisy aza. Zao nefa eto tongotra nanitsaka rano de niato ny rano, nanjary maina Jordanina, andehanany zanak'Israely amin'ny tany maina. Inona ny nahatonga zany? Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany. Mazava loatra zany fa matoa maina Jordanina rehefa avy eo, satria hitatsika hoe ary ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra ny Jordanina. Ny dikan'izany anie, ny rano avy any ambony tsy nidina tsony fa nevovona fotsiny teo. Herin'Andriamanitra izany. Ny rano teto ambany anefa lasa de nanjary tany maina ny teo ambany. Herin'Andriamanitra izany. Ary mahatongan'Andriamanitra hanao fahagagana dia ny fanarahan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany, rehefa tenin'Andriamanitra no rahiny de afaka manao fahagagana manatanteraka zany teny nataon'izany Andriamanitra. Ry havana, eto aho de te tarika ny saintsika fa ny hanamafy fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany ihany no ahitanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao ary ahatongavanao any amin'ny tany Kanana. Izay ihany, raha tia hainareo Jesosy de tandrona ny teniko, ary ny fitiavantsika an' Jesosy Tompo dia noho ny finoantsika azo ilay fiaran'ny faneken'Andriamanitra nandatsaka ny rany Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao.
ary noho izany raha tianao no tafita soa na amin'ny zavatra ataonao eto an-tany zany, amin'ny asa mandraharaha ataonao zany, indrindra fa ny anananao ny handova le fiainana mandrakizay zao ihany. Araho ny teniko ny tompo, araho ny teniko. Rehefa zao ny lazaiko anao, na anaraka ny olona na tsy anaraka ny olona, ianao manaraha aho Jesosy. Zay ihany azy. Fantatrao ny tenin'ny tompo, fantatrao ary dininao sy ianaranao isanandro. Ary tokony ataotsika izany satria ny atao hoe manara-dia ny fiaran'ny fanekenany de mitazana hoe aizary nalen'le fiara teo tokony 1 kilometatra eo manko no elanelan'ny fiaran'ny fanekena sy ny vahoaka. Zany hoe ny vahoaka rehetra de tsy maintsy mahatazana le fiara. Ny tsirairay avy amintsika koa de tsy maintsy mijery an' Jesosy Kristy tompotompony fonontsika, ary tsy maintsy miaino ny teniny. Izao ny teninao tompo, izao nambaranao raha manao ny Josoa, izao ny zavatra mitranga de izao ny tokony hatao, ary efa ao misoratra masina avokoa ny torolalana rehetra tokony izorantsika amin'ny fanarana azy. Zao ary ny torohevitra menantsika anio. Baiko n'Andriamanitra tamin'ny Josoa ny hoe mandehana, manaiky Josoa. Baiko ny Josoa kosa ho an'ny mpisorona ny hoe ento ny fiara, manaiky ny mpisorona. Baiko ny Josoa ihany ndray ny hoe mita am'izay ianareo de nitany olona. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany ihany ny zava-dehibe. Ary noho izany, na aiza toerana misy anao, raha tianao ny hiaraka amin'Andriamanitra, ahita zava-mahagaga amin'izay ataon'Andriamanitra, ankatoavy ny teniny. Raha mitoetra ao anatinao ny teniko, angataho zay tianao na inona ho Jesosy fa ho tonga aminareo zany. Ary ho izy tamin'ny Josoa hoe ako tsy ala eo ambavanao ny teniko. Hanao arak'izay voasoratra eo ianao, fa amin'izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Hanambona anao an'iny tompo satria hankatony ny teniny ianao. Vavaka isika. Misotranao zay tompo noho ny teninao androany indray namina profo aminay fa tompony tany rehetra ianao, ary manome ny tany ho an'izay tianao omena azy. Misotranao zay fa na de sarotra aza ny azo ny Israely ny tany lovany avy amin'ny teny fikasana ny menao, be fahavalo ao, ary mbola misy ranomasina zay tsy maintsy vakina no tanterahinao tamin'ny fomba mahagaga ny nanafahanao ny Israely tamin'izany. Misaotra anao zahay ry tompo, mangataka aminao zahay, manampianay ianao mba ho ainay ataony mankatoy ny teninao amin'ny lafin'ny mpiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.